androandro izy dia mitapitra ny taona nanahoana ny aim-panantsika niaraka tamin'Andriamanitra satria ny lesona izay nianarantsika hitantsika teo dia manizingizina ny amin'ny atao fibebahana fiekekeloka ary ny fahamarinan'i Kristy dia natokana ho an'ny olona izay mibebaka. Manindrona be zany an-dalany teny izany, tena manindrona zany kanefa tena izany mihitsy no marina. Ny tanjona zany dia tsy hoe ny atonga antsika voatsindrona fotsiny na tonga na tonga saina heritreritra fotsiny fa ny tanjona dia ny ampirisika anao isika hibebaka isan'andro isan'andro ka iza no maniry ho tonga amin'ny fibebahana marina raha isika tsisy maniry satria ny filantsika matetika dia mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Inona no tsy maintsy atao anefa mba hahatonga antsika ho tonga amin'ny fibebahana marina? Ny tsy maintsy atao dia izao, tsy maintsy ity zany tena démarche impératif mialatsiny dingana tsy maintsy atao, tsy azo ialana, tsy azo soloina zavatra hafa. Dia ny dingana voalohany dia izao, tsy maintsy manatona an' Jesosy aloha isika amin'izao fotoana izao fa tsy miandry rahampitso na raha afaka ampitso. Tsy maintsy manatona an' Jesosy zao dia izao, mandraisa fanapahan-kevitra eo am-panarahana sy fijerenana izao afatra izao dia mandraisa fanapahan-kevitra. Tapao kely aloha raha mety atsika taoan'le hoe mahan'le hoe paozy any amintsika izay manaraka azy any zany dia tapahana kely paozina kely dia maka Jesosy eo anatona anao hivavaka. Dia rehefa vita zay tohizo indray ny fiarahantsika ary rehefa manatona azy ianao dia izao voataona ny faniriana an' Jesosy ny fiainanao, voataona ny fanirian' Jesosy. Manao pratika kely zany tsika io inona le dingana voalohany zao dia izao dia manapa-kevitra anatona an' Jesosy ianao. Ireto indray no dingana faharoa izay tsy maintsy tanterahana ihany koa, tsy misy safidy ary tsy misy option hafa, tsy misy safidy hafa fa ireto no tsy maintsy atao. Ny voalohany dia izao, ny mpanota rehetra teo zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy mandray ny fahamarinana, tsy maintsy mandray ny fahamarinana momba ny fibebahana sy ny famelan-keloka ary ny sorona nataon'i Kristy. Tsy maintsy mandray ny fahamarinana momba ny fibebahana, ny fiekekeloka ary ny fanamarinana raisina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Efa nijerentsika tany aloha io hoe rehefa mandray an'i Jesosy Kristy dia miaikeloka diso ary rehefa miaikeloka fa diso dia mibebaka miala amin'ny fahadisony, tsy manao an'ilay fahadisona taloha dia iny heriny omeny Jesosy antsika andresena indray an'le fahotana efa manangasanga ao, le fakapana fa manangasanga dia mandresy satria nahazo hery avy amin'i Jesosy. Ny tsy maintsy atao fahatelo dia tsy maintsy misy ezaka ampifanaraka ny asantsika amin'ny fitarainana tsy miato eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Vavaka isan'andro ary zany mahatonga antsika manao hoe mivavaka aza mitsahatra. Andeha averina kely zany le dinga tsy maintsy anankitelo. Ny tsy maintsy voalohany dia izao, tsy maintsy manatona an' Jesosy zao dia izao, tsy maintsy manatona an' Jesosy zao dia izao. Any amin'ny toerana misy ianao, any an-dakozia, any ambony taxi be, any ambony tôbila, any ambony métro, any ambony toerana misy antsika manerana zao tontolo zao dia izao manatona an' Jesosy. Ny faharoa dia izao, tsy maintsy mandray ny fanamarinana momba ny fibebahana sy ny fiankekelo ary ny fahamarinan'i Kristy. Ary ny fahatelo dia izao, tsy maintsy manao ezaka mba ahatonga antsika hivavaka tsy tapaka hifandray amin'i Kristy eo amin'ny seza fiandrianana amin'ny alalan'ny fotoam-bavaka zany. Aza adino ny fotoam-bavaka, be dia be ny fotoam-bavaka, rehefa alalina ny andro dia vitsy ny tonga noho ny harerahana amin'ny andro fivavahana, sabotsy, lahady, larobia, hariva, zoma hariva. Reny fomba ampiasain'Andriamanitra mba hahatonga antsika handray an'le tsy maintsy fahatelo ho an'izay mibebaka ny akanjom-pahamarinan'i Kristy. Ho anao zany ho ahy zany, ho antsika rehetra. Ary zao misy fanantenana rehefa miaraka amin'i Kristy isika. Aza kivy na dia mahatsiaro tena fa tsy tanteraka aza ny fepetra dia manantona an'i Kristy foana fa mandray antsika izy. Dia hivavaka isika.
misaotra to mitsaha noho ny fitiavanao anay, misaotra noho ny famondram-ponao. Ampio zay ome hoery mba andraisana anao mpamonjy ny tenanay manokana, hibebaka amin'ny fahotana iaikeloka ary anantona anao isan'andro, indrindra hifandray aminao eo amin'ny seza fiandriananao. Taio ny tsiraray avy aminay, nisa tokantrano, indrindra ireo marary sy trano izy amin'izao faraparany taona izao. Ny kivy sy ny ketraka toany ery amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.